Manatra ny arabandray tokola sy topoko vavy ankafaliana no erana aminao amin'ity takariva ity asanasananao ampanajana ihany koa ny anaraka hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra ma-TV ny sehatra politika ny fiomanana sy ny fanonkevitra manodidina ny firosoana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina izay no mbantoerana ary nazahonako ny ihany koa entina aminao zany amin'ity androandroany ity asabotsy ny andro ny sehatra sosialy taterina amintsika ihany koa ny andindininy zany ny sehatra politika aloha miampy ny adilany mpanao politika tsy faly amin'ny ministry ny atany amin'izao fotoan'izao Andriamatoa Solonandrasana Mahafaly Olivier ny filohan'ny teteza mita teo aloha Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina anton'izany ny fisina taratasy nalefan'ity ministra ity ho an'ny filohan'ny teteza mita teo aloha mahakasika ny fitantanana ny vondrona mapara. Nandefa taratasy fampafantarana tany amin'ny mpanorina ny mapara Andry Rajoelina ny ministry ny atany milaza ary manamafy fa i Maharanty Jean de Dieu no mpandrindra nasionaly ny vondrona mapara. Tsy nianjelany valiny ny antso telefona ny ministry ny atany Solonandrasana Mahafaly Olivier ny filohan'ny teteza mita teo aloha raha nitatitra voaray. Ny sokajiny Andry Rajoelina ho fitsabahana amin'ny raharaha tokantrano ny vondrona tarihany ny taratasy nalefan'ny ministry ny atany. Niakatra ny veo ary tsy nifampitsitsy ny rotota nandritry ny resaka telefona ny fanaovana ony loharanom-baovao. Raha nanontaniana momba ity tranga ity ny loharanom-baovao iray eo anivon'ny ministeran'ny atany dia nilaza fa fangatahana ny andaminan'ny samy mapara ny raharaha tokantranony no nangatahana tamin'ny taratasy nalefan'ny ministeran'ny atany mialoha ny andraisan'ny ministera fanapahan-kevitra momba ny raharaha. Raha ny fanazavana trano dia valy ny taratasy nalefan'ny vondrona mapara mitaky ny anoloana ny anaran'ny Jean de Dieu Maharanty amin'ny anaran'ny Christine Razaramahasoa eo anivon'ny toeran'ny mpandrindra nasionaly ny vondrona ity taratasy nalefa any amin'ny filohan'ny teteza mita ity. Araky ny lalana manan-kery dia mbola afaka 3 volana vao ivoaka io fanapahan-kevitry ny ministera io. Ankoatr'io, tsy faly tamin'ny fanapahan-kevitra navoakan'ny gouvernemanta ny tsy ametrahana ny sary sy anaran'ny kandida ao amin'ny bileta tokana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny mapara. Manoloana iny fanapahan-kevitra iny ametraka fitoriana eny anivon'ny Conseil d'État ny mapara miarady amin'ny Andry Rajoelina.